manapasika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Saotra ny Tompo isika satria mbola velonaina, nomeny hery tanjaka fahasalamana ka mbola afaka ny fampitafa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga indray ny ora sy ny fotoana izay hinanasika ny sakafom-panahy, izay sakafo mahavelona sy mba mety maty fa maharitra mandrakizay ka aina ho an'izay mahazo azy. Ka izaho dia fitaovana ihany fa ny asa dia ny Tompo ary izy ny teny amiko sy aminao ka aoka samy handray izay tandrefy azy. Ka dia hatolotro ampitiavana sy ampanetretena izany izay mitondra ny lohateny hoe fahitana pitia. Teny anankiroa natambatra io hoe fahitana plus fitia dia hoe fahita-pitia na hoe fahita-sitraka ihany koa mety aby izany. Fahita-pitia ao amin'i Jesosy amin'ny mpiara-miasa amin'ny manodidina. Ka raha ianao no nahita fitia izany dia misy zavatra tsara nataonao tao, nisy zavatra tsara niaretantsika tao ka noho izany dia efa mirary asika sahady samy ahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy ny manodidina asika tsirairay avy. Amen. Dia hivavaka amin'ny anaran'ny Tompo. Eny tokoa rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Makasitraka amin'ny fitiavanao sy amin'ny famindraponao ka mbola velonainy zahay. Misaotra amin'ny fotoana izay omenao ahafahanay mihaino ny teninao, ahafahanay mitondra ny hafatra avy aminao. Ka dia efa akasitrahako anao sahady ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy, nefa hitenenanao amiko sy aminay tsirairay avy. Ka mitenena ary fanahy masonao fa vonika hiaino anao ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny teny izay vakiana dia ny ato amin'ny Rota toko voalohany. Rota toko voalohany vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany ka mijanona amin'ny faha 17. Somary lavalava ny teny ka dia manasa asika rehetra haritra mihaino hatramin'ny farany ary efa makasitraka sahady. Rota toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro nitsarany mpisara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehemy Jodia nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roa lahy. Elimeleka no anaran-dra lehilahy ary Noami no anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanany roa lahy dia Manola sy Kiloiona. Efraita avy any Betlehema Joda izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany ary maty Elimeleka na vadiny Naomi, ka izy sy ny zanany roa lahy ihany no sisa ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roa lahy. Orpa no anarany anankiray ary Rota no anarany anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona izy ary maty koa izy mirahalahy. Dia Manola sy Kiliona ka dia namoy ny zanany roa lahy sy ny vadiny ravehivavy. Dia niainga izy sy ny vinativavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba, fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novangin'i Jehova ny olony ka nomeny hanina. Dia niala tamin'izany nitoerany izy ary nivanatiny roa vavy niaraka taminy ary nandeha teny an-dalana izy hiverina any amin'ny tany Joda ary hoy Naomi tamin'ny vinatiny roa vavy, andeha samy mody any amin'ny trano ray aman-dreninareo avy ianareo mba ho asoavin' Jehova anie ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamiko koa. Homeny Jehova tokantrano anie ianareo ka hahita fiadanana amin'izay tranony vadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi ary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Dia hoy izy roa vavy taminy, hiara-miverina aminao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo?
mbola misy zazalahy va atao kiboko mba ho vadinareo? Anaka na mandehana fa efa antitra aho ka tsy ahazo vady intsony sy akory. Raha hoy izaho manantena ihany aho, eny na dia hanambady anio alina zaho ka hiteraka zazalahy, moa hahandry azy mandra-pahalehibe va ianareo ka hijanona sy hanambady? Sia fa mangidy lavitra ny nanjo ahy noho ny nanjo anareo, fa ny tanin'i Jehova efa nanindrotra hamely ahy, dia samy nanandratra ny feno indray izy roa vavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Rota kosa nifikitra tamin'ny hany. Ary hoy izy, indro ny raha vavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba miverena ianao koa hanaraka ny raha vavinao. Fa hoy Rota, aza manery ahy handao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay alehanao no halehako, ary izay hitoeranao no hitoerako, ny firenenao no ho fireneko, ary andriamanitrao no ho andriamanitro, izay tany hahafatesanao no hafatesako, sady any koa no handevenana ahy. Hataon Jehova amiko anie izany, eny mihoatra noho izay aza raha sy ny fahafatesana ihany no hampisaraka asika. Ho an'Andriamanitra irery ihany vonatra fa ny fiadanana sy ny faharetana ary ny fankatoavana dia ho amintsika tsirairay avy. Amena. Ny lohateny dia efa nilazaina teo alohany hoe fahitafitia. Inona avy ny tokony hataosika mba hahita fitia izaho sy anao? Inona ny tokony hataosika? Voalohany, teny roa natambatra io: fitiavana ary fahitana. Zany hoe misy zavatra natao aho zafady no mahita fitiasitraka zany na hoe fitiavana zany izaho sy anao. I Rota zao no raisiko eto, tena nanana fitiavana izy na dia maty ara ny vadiny vadiny sy nanavelany rafozana izy. Izay andehananao no andehanako, ary izay hohaninao no hohaniko, izay fatesanao dia fatesako. Ary izaho tsy saraka aminao izy raha sy ny fahafatesana. Dia inona avy ara ny tokony hananasika mba hahitasika izany hoe fahitapitia izany, na hoe fitia sitraka izany? Inona ny tokony atao? Voalohany, manana fitiavana agape, fitiavana madio tahaka ny an'ny Rota. Tena tia marina izy fa sy ny vadiny ihany, fa tia nihatra amin'ny fianakaviana, matoa izy sy niala na dia nisy ny fahoriana ary namaty aza ny vadiny. Manana fitiavana agape. Faharoa, manana fanetretena. Raha te hita fitia ianao dia mila manana fanetretena. Raha manana fanetretena ianao dia olon'Andriamanitra ihany koa. Ny olona manana fanetretena dia dinamika ary tsy miandry irana, ary raha vao misy zavatra atao izy dia izy tonga dia manaiky. Manana fitia, manana fanetretena, manana fahalemem-panahy, makatoa, manaiky ho tarihina. Raha te hita fitia sitraka, manaiky ho tarihina, manaiky ho tefena. Raha misy zavatra diso ianao, misy zavatra diso isika, manaiky. Tahaka ny volamena zao atao akory moa ny volamena raha rafitra, dorana, fofofona, fa koa arakaraka ny fompoany iny vao maika izy mamiratra. Ka raha ohatra ianao te hahita fitia, zany te hita fitiavana zany dia mila mety hamboarana, manana fo flexible, manana fo torotoro. Ny olona sasany raha anarina izy tonga dia menamena izy rery no marina tahaka salam'izao. Efa tsy hahita fitiavana zany ianao, ary ny fitiava dia tsy ao anatinao. Raha ny olona ny tsy mety anarina fa miziriziry amin'ny heviny izy dia efa tsy ao anatin'izay ny fitia, ary tsy hahita fitiavana izy. Tsy ho hitany zany hoe
fitiavana zany. Mila manana fanetretena, mila manana fahalemem-panahy ary manaika ho tarihina. Raha tea hamiratra ny fiainantsika dia mila manana an'izany. Mijoro amin'ny fahamarinana. Fa ny olona mijoro amin'ny fahamarinana zany dia araka ny teniny amin'ny baiboly hoe na misy lavo arivo eo ankavananao, ka misy lavo na maty ray alina ankavananao eo, dia anao mbola mitsanga mijoro foana. Tsy hoe maty ara-nofo maimbo alevo na ny tian'ny tompo ho teneninao, fa maty ara-panahy na mangasiaka. Ohatra anatin'ny gropy mangasiaka aby ny anatin'ny gropy sanatrian'ny vava na anatin'ny fiangonana efazoro, fa ianao mbola mirehitra foana, dia mahita fitia sitraka eo an'Andriamanitra ianao, mahita fitia ianao eo anatrehan'ny manodidina. Na tsy tadiavinao izany fitiavana izany, fitia sitraka izany, hitanao automatika izany. Na ny manodidina hitanao raha vavy tahaka an'izao iny, mirehitra izy na amin'ny ara-nofo na ara-panahy. Fa teto zao dia irota nanaraka ny rafozana izy tsy nanao hoe efa maty ny vady ka hody any amin'ny ray aman-dreniko, ary na efa nataony rafozany hoe miverena ianao. Zaho izy tsy hiverina, fa zay itoeranao no itoerako. Izany no atao hoe fitiavana agape madio. Fa misy ny olona sasany raha manambady izy noho ny fanagnany rafozany vola na hoe arena no anekenan'ilay olona. Ka rehefa maty ilay olona dia vonina tanteraka izy niverina. Na dia manan-tanaka ary izy avelany eo ny zanany dia lasa izy manambady olo-kafa. Tsisy fitiavana zany tao fa ny fitiavam-bola no tena tao. Fa raha fitiavana agape dia tahaka n'ity rota ity. Ka ny an'ny rota efa vita, fa ho aso ho anao ny hafatra. Ka raha te hita fitia izasy anao, ao ka hanana fanetretena. Ka na lavo, misy lavo arivo eo ankavananao, misy lavo ray alina eo ankavianao, ianao mbola mijoro foana. Sika mbola mijoro foana, mirehitra, mamaivay, ary mahita fitia sitraka amin'Andriamanitra. Misy ny olana maro samihafa. Zay ilay hoe volamena ianao, volamena mety ho tefena, fompompona, fa nefa ao anatin'ny famofohana azy iny no andoroana anazy iny, anenjehana anazy iny ny voamaika mamiratra. Ka raha te hamiratra ianao dia meteza ho amboarina tahaka ny volamena. Ny volamena raha anaty fasika izy dia tsy fantatra hoe volamena izy, fa ohatra ny mangira kely fotsiny. Fa kosa alao taony dia sasao soa amin'izay, fa tena mamiratra. Mandalo olana izasy anao, mandalo zavatra maro samihafa, misaora ny tompo. Aoka hisaotra ny tompo fa fijoroana vavolombelona ao aorianan'iny. Fijoroana vavolombelona ny aorianan'iny. Mahita fitia sitraka zay ianao. Mahita fitiavana ianao. Ka mila mijoro izasy anao. Raha te hita fitia, izy roa dia aoka handeha araka ny fitarian'ny fanahy masina. Raha misy koa zao teny ambara, ohatra mitory teny ny teny tonga dia misy ny hoe tena mihitsy ny tiriana zany, tena mihitsy no andriany hafatra zany. Ny fanahy mihitsy no teny ianao hoe ataovy io teny io fa misy olona mila an'io any. Misy olona mila an'io teny io any. Ka ny ato amin'i Jesosy dia manetry tena, fanetretena. Olona ny fanetretena no miaraka amin'i Jesosy. Vakio sika ny any amin'ny Jaona 3:20. Vakisika hatramin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5:12 aho an'izay manam-potoana hamaky anazy. Fa ny aho vakiko ato amin'ny Jaona 3:20 dia ny 4:12 sy 5:12 ny hoe koa raha izaho ny tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Jesosy dia raha fanoharana izy. Nanetry tena izy raha vakisika tsara, izy no naka ny rano, izy lamba no sikinany no namahona ny tongotry ny mpianatra avy ny sasany. Ataoko izao izy mba hataonareo koa. Ka raha te hita pitia izasy anao dia mila manana fanetretena, mivavaka ho an'ny hafa, manome ny fotoanao ho an'ny hafa, sy amin'ny alalan'ny resaka vavaka ihany fa na
amin'ny resaka raha ohatra siritere ianao hoe any amin'ny fianakaviana mandeha manampy azy miasa amin'ny alalan'ny hery amin'ny volanao manome azy hoe ity ampiasao anao anapiko ny vola eny am-pelatananao manolo saina dia mahita piti ianao ao anatin'izany raha vavy iny dia sy tiana mijery zavatra sosy fa tonga dia tonga izy manampy ianao sy mitady fitia sitraka any aminy fa izy mihitsy no avy dia milaza anao automatika raha mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina izasy anao. Ianao sy mitady sitraka aman'olona fa Andriamanitra dia miteny hoe ataovy ny asa ho an'ny tompo fa sy ho an'olombelona ka na io asa ataosika io na asa trano io na asa birao io ka raha ataosika mpitiavana ampanetretena dia mahita fitia sitraka isika. Hitasika ny fahitapitia ao anatin'izany. Miteny ny patronao tena tsara ny asanao makasitraka anao ary mahavita izy manome boisson anao ity boisson ho anao. Izany no atao hoe fitia sitraka manome mijoro vavolombelo zao raha araka ny fanahy masina ara-panahy dia mijoro vavolombelona fitiany eny manome hery ny mpitarika ary manome fisondrotana ihany koa ny fijoroana vavolombelo no manome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tiasika dia valesika fitiavana ihany koa izy. Izany raha te hita fitia izasy anao dia mila manana fanetretena be dia be ao amin'i Jesosy. Mila miaritra izasy anao fa sy tahaka ny Zetilisa hoe rehefa tonga ny hainy andro maina koa ny andro tonga mila ranon'orana tonga koa ny ranon'orana dia monomonina zany aiza marina ara ny tena isiana asika sy fantatra ny tahiana asika hoe tonga ny orana menimeny tonga ny hainandro menimeny sa misy ny taninandro menimeny monomonina hatrany dia sahita pitia zany ary ilay fitiava sy ao anatiny. Fa tenindroa natambatra io araka ny teniko tamin'ny voalohany hoe fitia fahitapitia mahita zany ianao misy zavatra hitanao tao nataonao tao dia mahita fitia amin'izay ao anatin'izany. Fahitapitia amin'ny mpampiasa na hoe fakasitrahana ihany koa ao anatin'izany. Mahita sitraka amin'ny mpampiasa izasy anao raha manana fanetretena ka ao ka andeha araka ny fitarian'ny fanahy masina raha te hita izany fitiavana izany na ara-nofy izany na ara-panahy. Raha manana fanetretena ihany koa izasy anao olona sy mba mikomy ianao rehefa tenenina dia fa manaiky ataoko amin'ny anaran'i Jesosy olona sy mba mikomy satria isika mihery manana fo ka ny Kristy izany hoe Jesosy Kristy mihitsy ny tena velona ao anatsika. Ataosika amin'ny anaran'i Jesosy izy raha te hita fitia isika. Andriamanitra ihany koa dia manome asika izany fitia sitraka izany. Ka noho izany hoe ny fitia mifamaly mahasara ny fihavanana. Mila manana fitia agape tahaka ny rota zany izasy anao raha te hita fitia izany. Fitia agape sy mizarazara sy miovamiova. Ny fitiavan'ny olombelona dia miovaova indrindra fa ny fitiavana ara-nofo. Fa raha ny fitiavana ara-panahy dia sy miova. Izany no ahita fitia fahitapitia zany na hoe ahitana sitraka ihany koa. Sy miovaova, mila mifikitra tsara, mila mana fahamatorana mba hahita fitia. Fa ary atokisan'olona amin'ny zavatra rehetra afaka anapetrahana zavatra afaka anapetrahana fitokisana hoe avelako aminao ty raha vavy fa izaho hisy zavatra ataoko anatin'izao aho any fa matoky anao mahita fitia zay ao anatin'izany. Afaka ametrahan'olona fitokisana ianao anatin'izany. Ho amintsika ny izany aoka hanana fanetretena, aoka hana fitia agape ary aoka hanolo-tena, aoka hety amboarina, hanana fo fleksibla mba hamiratra toy ny volamena rehefa mivoaka tao. Matoa ny olona mananatra dia misy ny atiny hoe te hampisontrotra anao izy. Raha olona mana fitiavana dia mety amboarina
tahaka ny volamena. Ary anatiny amin'ny fopofohana azy izy vao mainka mamiratra. Ka aokany isika rehetra mba samy ahita-pitia ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ny voalohany indrindra mahaiza manety tena, mamela heloka raha te hita-pitia. Mila mifamela heloka, mila mifankatia, isorona ny harasena rehetra ny fiasaram-belasihy, mandeha amin'ny fahamarinana araka ny fitarian'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamasinana ary manana ny fitiavana akabe ary manana ny fifankatiavana velona. Malemy fanahy, makatoa, manaiky ho tarihina. Izany ny ao amin'ny Tompo rehe te hita izany fitia izany izasy anao. Ka noho izany meteza ho amboarina izasy anao tahaka ny volamena. Rehe te hita fitia tokoa ao amin'Andriamanitra izasy anao, aoka hety amboarina. Raha te hisondrotra, raha te hitombo ny hositra ao amintsika, meteza ho amboarina. Raha te hivoaka pandresy, meteza ho amboarina. Aoka hanana fitia tahaka ny rota. Fa raha vakisika tsara ny rota ny sapitra rehetra, satria andininy sapitra 4 fotsiny izy io, dia hitasika fa nahita fitia sitraka izy. Mitahina izy, ny olona mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahisiana ihany koa dia voatahy. Manana fahasalamana isan'andro, misy fiadanana na dia manaolana azy izy. Misy fiadanana, misy fifaliana na mandalo olana satria manampy azy foan'Andriamanitra. Ary misy olo manoha azy amin'ny bavaka isan'andro isan'andro satria mandeha amin'ny fahamarinana izy, mandeha amin'ny fahamasinana izy ary araka an'Andriamanitra. Fa isika tsy maintsy miady voa mandresy ary tsy maintsy hoenjehina, fa kosa ao anatin'izany tsy maintsy mandresy raha mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina ary misy fiadanana na dia misy olana. Fizoroana vavolombelona fo izao. Ny telefonako dia misy olana foana satria kely izy. Ka raha misy gropy. Dia ao anatin'izany aho sy nivoaka misy zany tanatin'ny Desambra iny. Dia raha mba mivoaka zao dia mba hividianako telefona ty vola aminahy ty kely izy fa tsy mahazo ny telefona hoe tena ambony giga zany. Dia nivavahako indroa i telefona ny vola hoe hividianako telefona ty Jesosy io dia mba apio aho amin'ny toy natokako teo le vola. Apio aho fa ampiasako amin'ny asanao ny telefona zay vidiko. Eno fa fantatro fa kely ny giga toy fa matoko fa ampiasanao ary sao hisy koa ny olana amin'ny telefona. Eo ampividianana ny telefona zao nisy olona nanome vola ahy. Ary nahazo ny telefona tena tsara, qualité mihitsy aho ary afaka ampiasako amin'ny application rehetra ho ampiasaiko ho an'ny Tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy izany. Noho izany raha te hita fitia mandehana araka ny fahisiana, araka ny fitarian'ny fanahy masina, fa tsy araka amin'ny hoe ny ao am-pono atao amin'ny fiesena, fa na tsy mitady sitraka aman'olona isika, mandeha tonga ho automatika ny fankasitrahana. Tonga ho automatika amintsika ny fankasitrahana. Tsy midikany hoe tsy maintsy atao any amin'ny serasera rehetra io. No izany nanao an'izao, izany vavaka andray anina, fa miboaka ho automatika, mipoitra ho automatika io amin'ny fizoroana vavolombelona. Ary olona iny mihitsy ny tena miteny hoe nora ihany ny vavaka ho ahy dia sitrana, nora ihany nanome anay dia tafata amin'ny olana sahala amin'izao. Ka noho izany mila manana fanetretena isika, mila matotra amin'ny zavatra rehetra ihany koa, mila fahendrena, mangataha fahendrena mandrakariva ao amin'ny Jesosy mba hitasika fitia mandrakariva amin'izay atao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, fa ny fiadanana, ny fahamarinana, ny fahamasinana, ny fahita-pitia dia ho amintsika tsirairay avy ka samy hanana fitia agape izasy ianao ka hita fitia eo anatrehan'Andriamanitra ary hanehoan'ny voninahiny. Dia makasitraka asika rehetra nahatra ny aino hatramin'ny farany, samy tahiny Tompo daholo. Amen. Raha eo makasitraka ny amin'ny teninao dia makasitraka ny amin'ny fotoana nomenao, ka ianao no hanisy izay teny diso nataoko teto ary ianao no hamen'ny banga, ka samy ahita fitia ao aminao izahay Andriamanitra ary andeha amin'ny fahisiana sy amin'ny fitarian'ny fananao masina, andeha amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy.
Amen.